Jesosy ambata io iny olona fa tsy fantatro iny tsy afaka manao ninina dia apitsony iny mbola manao restaurant ihany dia nanontaniana le ankizy sakafo tao hoe nanahoana le ankizy fantatrareo nga le ankizy voadona iny dia hoe ie mpiara-manatra aminay iny dia hoe nanahoana izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tsisy tapaka izy tsy nanina izy dia voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombelona ho an'izay zavatra izay tsy haiko raha nisy olona mivavaka ho anazy tany ambadika tany fa mifantatro dia mihaino vavaka Jesosy. Alleluia. Ndao aloha tsika hiteka mafy an'i Jesosy ay ao ary taty fery fiteniko ilay izy fa ohatrany tsy mety ny eto am-pitoerana eto hoe tokony hijorana vavolombelona ilay izy. Ilay izy koa tsy zavatra nataon'i Jesosy tamiko fa olona tsy hoe namako akory arany fa olo-pantatra moa izany efa ela tsy niona izay sy ilay ankizy io dia tonga tao am-piasana izany izay tovovavy izay voaingana dia nitantara teo izy hoe zaho izy hanao passeport nefa problema be mihitsy fa saosaoso avy ny taratasy tadiaviny dia nangataka fanampiana taminay tao am-piasana izy izany inona ny azo atao dia izaho moa izany ohatrany hoe ny amin'ny toerako fotsiny izay inona re izany azo atao dia niantso olona teo dia ozy ilay olona hoe tena sarotra be mihitsy dia izay ny teneniko anazy hoe andaontsika ho ndao hivavaka ho fa zao antanio amin'ny tompony tena sitrapony amin'ny fiainanao dia avy eo moa izy nitantara tamiko ny problemany ankoatran'ilay hoe mahatonga anazy hitady lalana ao any an-dafy io manana problema izy izany zaho izy tsy manana fanantenana intsony amin'ny fiainako eto Madagasikara eto fa zao ny lozany vadiny hono izy satria hoe tsy miteraka dia efa nanambady olo-kafa dia efa niteraka ilay vadiny dia zaho izy za koa izy ilay olona mialatsiny amin'ny lehilahy moa izany fa izay manambady mahafantatra an'izay hoe zaho izy ilay karazan'olona zahay izy vetivety kely izay dia ménopause efa feno 35 ans dia efa tapitra izy dia efa tsisy fanantenana intsony izy fa aleoko miasa ny ivelany dia sady mitomany izy miresaka amiko dia oza mantsana azy hoe tsy hanona ny anarany fa nampahiresiko izy hoe atsara aloha ilay ranomaso dia zaho izy efa miantoro teny amin'ny radio foana zaho izy efa mivavaka za efa zao dia nitoriako teny nampahiresiko izy hoe ny zavatra tena andrasan'i Jesosy aminao fotsiny raha io olana mahazo anao io dia kely sy bitika eo anatrehan'Andriamanitra ary tsisy dikany aminy ny mikasika an'io ao anatin'indray am-pimaso sy manasitrana anao fa zao aza fantokany fa ny sitrapon'ny tompo aminao dia ianao hiverina amin'ny tanteraka aloha dia isan'andro ianao mila miombona amin'i Jesosy sy mikatsaka azy isan'andro ao fiainanao aza maika anao hoe hakany an-dafy anao an'izao fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy famarinana fa raha io zavatra io dia tsisy dikany amin'i Jesosy ny anasitrana anao ajanono ilay ranomaso dia ndao hivavaka tsika dia eno izy dia resy lahatra be izy izany dia nampahiresika sao dia nody izy dia avy eo ny ampitsony iny nandefa mesazy tamiko izy dia osy izy hoe mahagaga be zavatra nataon'Andriamanitra osy izy very fa tsy kasenao saraka teo osy izy dia tany anaty bus osy izy dia nangotongotika be mihitsy ny kiboko dia tonga tany an-trano osy izy dia nandeha tao amin'ny toilette dia gaga be osy izy fa olona efa nitsady zaza efa ménopause izany dia miverina hono ny règle dia faly be mihitsy osy izy fa feno fanantenana be fa hiteraka indray izany osy izy dia izay ilay hoe tsy mila hoe vavaka be hoe fanasitrana fa ilay raisiny ilay ten'Andriamanitra dia nankatoavany dia iny dia efa nanaovan'Andriamanitra zava-magaga teo amin'ny fiainany. Alleluia. Ndao tsika hitsangana amin'ny voninahitra ho an'i Jesosy ndao tsika hisaotra hiara hisoritsika mily tsika matoky ilay fatokiana dia tsotra be nanao zavatra teo aminao Jesosy mahaiza misaotra an'i Jesosy tsy ny vola antsika no ampy antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no ampy antsika tombonandro ampy antsika eo amin'ny zavatra eo amin'ny fiainanao io tsy mampaninanao io fa connecté amin'Andriamanitra ventsika tafahombona amin'Andriamanitra ventsika ny rehetrarehetra afaka ny andao fa Jesosy eo foana nanome fanahy masina izy miaraka amintsika izy ndao tsika nkasitraka ny amin'ny vavolombelona nataony teo amin'ny mpiara-manompo reny sandrato ny tananao dia tiako hisokatra ny vavanao dia teneny Jesosy misaotra Jesosy fa
raha nandeha namaky ny afo zay dia tsy mahay, raha nitany rano zay dia tsy dobo. Misaotra fa ianao no niteny fa tsy hisaraka aminay. Mankasitraka Jesosy fa ianao ilay tsy mba mandao anay. Maro ny zavatra mety ho lalovana tokoa eto amin'ny fiainana andavanandro, fa ao anatin'izany ianao dia mijanona ho mahatoky foana. Eny fa na dia misy fotoana ary zay tsy mahatoky dia ianao ilay tsy miova fa mahatoky mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona nataonao teo amin'ny fiainam-piara-manompo. Misaotra Jesosy fa manasitrana ianao, manafoana ny vokatry ny oziny ianao. Misaotra Jesosy fa mampahita fity ianao. Misaotra fa mampitombo ianao. Misaotra fa mià ny andavanandrom-piainanay ianao. Misaotra fa saro-piaro ny amin'ny fiainam-panahinay ianao Jesosy. Tianao zay ho tonga eto amin'ny fanatrehanao. Tianao zay hivavaka amin'ny alina. Tianao zay hiombona aminao foana. Jesosy Kristy avy Nazareto. Misaotra mankasitraka Jesosy ny amin'ny valim-bavaka zay ataonao. Misaotra fa ianao mpamaly vavaka, raha hivavaka ary zay kanefa tsy mamaly ianao dia mankasitraka anao foana zay fa ianao dia mamaly ny vavaka zay asandratray. Jesosy raiso anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao hitehaka mafoana Jesosy dia mahazo toerana tompoko. Alleluia. Alleluia. Misy alleluia na fifaliana zany. Ndao tsika hivavaka aloha hisaotra sy hamevoninahitra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola midera sy mankalaza ary mamevoninahitra anao zay fa Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, ilay tompo sady mpanjaka, ilay Andriamanitra sady lehibe indrindra. Misaotra ny amin'ny tompontsoa-pahasoavana omenao indray androany. Fa ianao efa niteny fa raha mbola misy ny aina dia misy ny fanantenana. Ary ianao ny antenainay, ao aminao ny ampitoerinay, ny fanantenana iray manontolo zay nijoroana eto Jesosy. Mbola velonaina koa zay dia misaotra sy mamevoninahitra anao. Ary mbola miteny koa ianao dia hiainy koa zay Jesosy. Satria rehefa miteny ianao dia misy zavatra mitranga, misy zava-baovao ataonao indray. Ho anao ny voninahitra mandrakizay dia rainay mandrakizay ianao Jesosy. Alleluia. Amen. Tena hoe nakaikinao misy zavatra mitranga be dia be ka eo anatin'ny fiainan'ny olona. Fa raha mbola eo Jesosy dia misy azo antenaina foana. Amen. Mianao ilay vavolombelona rehetrarehetra teo dia tena ozy hoe tena Jesosy tsara loatra ianao. Alleluia. Ndao tsika hiaraka hitaingina 4-4 hoe toa tsisy miteny nareo. Ndao tsika hiaraka hitaingina 4-4 hoe Filipianina toko 4:4 ny tiako tenenina. Alleluia. Inona ny tenenina izany boky ny Filipianina izany? Hoy izy ny tenan'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva ho amin'ny tompo. Hoy izaho indray hoe mifalia. Ny zavatra misy mety be dia be tsy mampifaly. Na zaho mitsangana eto izao ary zao dia nanomana an'ilay fotoana hoe misy pasteur anankiray izay atao anatin'ny asa fomba fanompoana tena tsy manaiky mihitsy izy hoe anjara an'se dia hoy izaho hoe eny tompoko Alleluia. Dia nanomana an'ilay fotoana ao anatin'ilay izy. Ao anaty fahoriana moa ny ao anatin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Ao anaty fahoriana. Rehefa manomana fotoana eo dia hoy izy Jesosy hoe fifaliana zaraina. Ianao ao anaty fahoriana fa fifaliana zaraina. Alleluia. Dia ohatran'ilay vavolombelona rehetra nitranga niresahan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny olona rehetra teo dia izao be dia be ny zavatra tsy mampifaly eto ambonin'ny tany. Fa izao raha mbola eo Jesosy dia misy ny antenainao izy ateo. Alleluia. Dia misy fifaliana ao ambadika zavatra rehetrarehetra izay. Io tenen'Andriamanitra ao anatin'io Filipiana toko 4:4 dia tsy fiangaviana na fangatahana amintsika hoe mba mifalia moa rehefa misy mampifaly dia afaka tsy faly nareo rehefa ohatra ka tsy misy zavatra tsy mampifaly. Fa zay ve ilay izy? Tsy zay ilay izy fa baiko. Tonga dia mifalia. Rehefa meno zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra teo zao dia be dia be zavatra tsy mampifaly mihitsy zany. Mandray convocation na avy any amin'ny polisy zany zavatra tena tsy mampifaly zany. Ho an'izay rehetra efa nandalo an'izany tena tsy mampifaly zany. Fa maninona nefany? Tsy avelan'Andriamanitra tsika hijery ny zavatra hitan'ny masontsika. Tsy avelan'Andriamanitra tsika hifantoka ao anatin'ny zavatra hitan'ny maso fotsiny. Ny fahitantsika dia izao, ny fahitantsika dia miankina amin'ny fifantohantsika. Ny fahitantsika dia miankina amin'ny fifantohantsika.
raha ohatra zao ka mijery anareo rehetrarehetra ohatran'izao avy etỳ a dia ohatrany hoe hitako en général fotsiny nareo fa mahita manokana miariary misy telefôny atao lohako eto zao nitsangana dia ohatrany hoe rehefa tonga ao fifatohako dia tsy mahita anareo rehetrarehetra ireo aho fa io ihany ny hitako azonareo ve le izy dia izay fifantohana zay ny sarian'i Jesosy ao anatin'ilay izy tsy tiany Jesosy tsika hifantoka amin'ilay zavatra hita maso fotsiny fa tiany Jesosy tsika hifantoka aminy zay mampatonga an Jesosy hoe foazintsika amin'ny 12 alina foazintsika amin'ny 2 maraina satria tiany Jesosy tsika niny hifantoka aminy tsy hifantoka amin'ny olona amin'ny zavatra mitranga zany hoe itsika zany mila misafidy amindra ny fifantohantsika azotsika ve le izy afindra le fifantohantsika zany hoe tsy ao amin'ilay olana tsy amin'ilay zavatra mitranga tsy amin'ilay fahoriana tsy amin'ilay zavatra mety misy fa afindra le fifantohantsika mba hananantsika an'izay fifaliana zay fifaliana mandrakarivo zay ny zavatra mitranga nena vao maraina na amin'ny fotoana rehetrarehetra misy zavatra mitranga foana mety misy zavatra tsy mampifaly foana eo fa izay le izy zay ny tenen'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny boky ny Filipiana hoe mifaly foana ny endriky ny olona faly zany ohatrany ahoana ary aitsika le izy alleloia dia nefa hananantsika foana ve zay endrika zay amin'ny fotoana rehetrarehetra ary io fifaliana io a dia fantatsika tsara anatin'ny Galatiana 5:22 fa ny fifaliana dia ino vokatry ny fanahy ny vokatry ny fanahy io dia tsy zavatra raisitsika avy etỳ avelany na samboriny etỳ avelany hoe hitady fifaliana avy eny avelany hitady zavatra mampifalifaly a hijery zavatra mampifaly avy etỳ avelany tsy izay le izy fa ny vokatry ny fanahy dia nataon'Andriamanitra izy ao anatintsika zany hoe Andriamanitra tsy mitaky amintsika zavatra hoforontsika etỳ avelany fa mitaky amintsika Andriamanitra zavatra efa nampitoeriny ao anatintsika teny teo mpanompon'Andriamanitra manana fiombonana mivavah mandrakariva manana fiombonana amin'Andriamanitra fa raha tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia tsy afaka ny andray sy hamoaka ny fifaliana io foana amin'ny fotoana rehetrarehetra zay mampisy zay zavatra misy ao anatin'ny fotoana rehetra io fifaliana io zany tsy fifaliana samborintsika aty avelany fa fifaliana mivoaka avy ao anatintsika avy amin'ny firaisantsika amin'Andriamanitra sy ny fibanjinana ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra zany hoe ataovy mahita ny Jesosy ianao amin'ny situation rehetrarehetra misy sy mandalo eo amin'ny fiainanao amen tsy hoe mahita ny anina ianao rehefa misy situation ohatr'izao dia ianina zao mety fa Jesosy alleloia zay ny mampatonga ny hoe mila mifantoka sy mifikitra amin'ny Jesosy foantsika amin'ny fotoana rehetra mba hananantsika ny fifaliana io vavolombelona foy a no zaraiko alohan'ny ekaran'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra fa ny teny teo moa ao anaty fahoriana ny fianakaviana ny ady sy tolona lehibe indrindra ao anatin'ny fianakaviana ho antsika mpanompon'Andriamanitra dia ny mizara ny tenin'Andriamanitra sy ny mampita ny fitiavan'i Jesosy fa tsy fantatro zarery ve manana an'izay olan'izay fa ho anazy zao dia moramora kokoa amiko miatrika anareo eto miatrika ny asa fanompoana izay aniran'Andriamanitra na any amin'ny toerana any amin'ny olona tsy fantatro any ambanivohitra any izay moa mbola hanainga rehefa avy eo alleloia satria tsy ny zavatra misy na fahoriana ny inona ny anakanana ny sitrapona ny asan'Andriamanitra fa mandeha foana tsika rehefa miteny Andriamanitra hoe mandehana amen fa eo anivon'ny fianakaviana dia misy fahasarotana mitranga ao anatin'ny asa fitoriana indrindrandrindra ny fianakaviana rehetra mahafantatra fa mpanompon'Andriamanitra ny tena fa eo ihany koa le tantara nahafantaran'ny olona rehetra ny tena tany amin'ny fotoana rehetrarehetra taloha dia ny fianakaviana ao amin'ny fotoana misy zavatra mitranga sy mahamay azy a dia tadidina ianao fa mpanompon'Andriamanitra fa amin'ny fotoana rehetra izay mety hifaneraserana dia ianao le fianakaviana zanany rahalahiny sy ny rehetrarehetra ao anatin'izay ny vavolombelona tiako hijoroana aminareo alohan'ny amaranako ny anjarako dia izao hoe ray aman-dreny lehibe le nandao zany tamin'ny fotoana rehetra izay mivady dia nitolona mambavaka foana ary raha vao misy ny occasion ka misokatra amin'ny fianakaviana
misy ny fitoriana filazantsara ny vavaka sy ohatr'izany. Misy fotoana mangataka vavaka ry zareo, mba tongava aty aminay mivavaka sy ohatr'izany, dia any faly be zay ary atao amin'ny fotoana rehetra zay ahafahana tena manao an'izay, satria ny hirika faran'izay kely indrindra dia hidirana foana ahafahana torin'ny filazantsara, satria zay nanirahan'i Jesosy antsika ety ambonin'ny tany. Aleloia. Dia izany zavatra izany tokony hararoantsika foana ilay izy, tsy hoe tsy pasteur, tsy hoe anona, tsy fa zao mpanompon'Andriamanitra daholo tsika ireo. Amen. Manana an'izay irak'izay daholo tsika rehetrarehetra ireo. Dia mandeha ao anatin'ny ankonana, ao anatin'ny fianakaviana, dia mitranga ny karazam-pahasarotana foana sy fanoherana ao anatin'ny asa izay ampanaovana. Dia tena mivavaka foana izay, mba Jesosy ahoana ny ahatonga an'ireto ankonako reto tena ho anao. Jesosy efa mandroso ny fahanterana, misy ny aretina lava reny, misy ny ana. Jesosy tena atao, Jesosy atao mivavaka, atao foana ny hirika rehetra, atao ny fanoloran-tena isaky ny mandeha sy ohatr'izany, tsy adino mihitsy fa inoko fa misy voavoarain'ny olona foana ny zavatra rehetra izay ampitaina. Dia izao io bebe anay io, dia izao efa tsy tafatsangana intsony izy, fa efa teo ampandriana nandritra ny fotoana lavalava sy ohatr'izany. Dia rehefa mandeha any izay dia miteny foana moa ny ray aman-dreny zany, ao mivavao anazy e, satria ianao zany fantatry ny olona hoe mivavaka, dia irahan'ny olona fotsiny, ao endana tonga dia miditra dia mivavao anazy, dia mivavao anazy, dia mivavaka ianao, satria izay ny zavatra tokony atao ihany koa. Dia tamin'ny fotoana mandeha ny fotoana dia manao mpilivava ny olona zany. Hitanao zany hoe tsy voarainy le zavatra izay hoentina, satria manana ny rafitra sy ny structure sy ny fiheverana sy ny fitezana izay mipetraka. Ary izay ny tezana fampianarana voatolotry ny razana. Dia tamin'ny fakimaly amin'izay zay na voaray telefony na voaray anjo izay hoe tena efa reraka be izy. Dia niezaka ny alaloha avy tany ampiasana, dia naka ny vadoka naka ny tatinana, dia lasa zay namonjina akany. Tonga tany zay ny ray aman-dreny efa mivorivory, mitokatokana, mitomany. Misy dokotera moa zany efa nampiandrasana anazy infirmiera sy ohatr'izany, dia mitomany sy ohatr'izany, dia le dokotera sy infirmiera sisany ao aminy. Dia tonga izay dia hoe andana makao dia mivavandray e. Halleluja. Dia rehefa niditra tao moa zany, dia rehefa niditra tao zay tao amin'ilay efitra misy azy, dia mijery ny tany tena hoe efa azotsika angamba zay tiako tenena hoe efa tsy hitanao intsony zany zay ihany. Dia za moa zahako sy le zoko tena hoe zafikely ny akaiky be azy, satria nitezana nandritra ny fotoana ela be zay. Dia marina fa mpanompon'Andriamanitra ny tena, fa ny zavatra ohatry ny antona ihany tato amin'ny tendako tato rehefa tena teo amin'ilay izy azotsika angamba ilay izy. Fa izao ny teny tamin'ny tatinana, ny teny tamin'ny vadoka, tonga dia atao izay tokony atao, atao mivavaka, fanoloran-tena, fibebahana ny rehetrarehetra. Nanontany an'ilay dokotera nefa izy, dokotera mbola maheno ve izy? Tsy maheno intsony izy ny dokotera, sady tsy mahita intsony ny masony, no tsy maheno intsony izy, tsongona mafy be mihitsy izy, zay vao mety manao réaction kely. Fa zao zay mivadiny hoe sy ny eno izay nitenen'ny dokotera tany, fa tonga dia naikeo aminy, dia tatinana tonga dia nitohaka teo aminy, bebe saloy ity, saloy moa zany ny tena prénom, fa tatinana ny afantarantsika. Alléluia. Bebe saloy ity, tonga dia nahetsiny amin'ny volomasony. Dokotera nefa miteny hoe tsy maheno ninina tsony izy, zany efa nataony daholo ny testa rehetrarehetra, nahetsiny amin'ny volomasony. Dia nitodika nijery tatinana, maheno izy. Tonga dia toy izy hoa, bebe hivavaka tsika, ningainy ny tanany ankavanany. Nefa izy efa tena hoe tsy mireagira, tsy manao ninina tsony. Atao mivavaka fibebahana, ny fanoloran-tena. Tena hoe eo ny fotoana zany, tena hoe saotra an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany, no meny ny minitra, mbola ahafahana tena miverina sy mamafa ny zavatra rehetra, satria izay ny zavatra important indrindra. Ny fiainantsika mandalo ety ilaina important, fa ny important lavitra noho ny fiainantsika ety dia ny fiainana mandrakizay. Ary tsy misy foin'Andriamanitra ho very zany na ray ary, dia tena nomeny ilay fotoana, ilay minitra, vita ny vavaka, vita ny anona, minitra vitsy taorianan'iny, lasa izy. Nefa izy efa tena hoe ela be tena teo anatin'izay
zay an'izay foana dia voninahitra ho an'i Jesosy. Zavatra nytenen'ilay dokotera, nitsikitsiky sy miramirana be ilay dokotera avy eo nefa vao niditra izay tena hoe fa ao anatina fotoana hoe ny zavatra tena manahirana ny dokotera mantsy dia zao rehefa tsy hita nitsony izay anaovana azy. Zay zany ny tena hoe anisan'ny zavatra manahirana ny dokotera. Le itenen'le hoe tsisy nininona azo atao intsony dia iny ny tena manahirana ny dokotera. Fa zao tao anatin'izay fotoana izay dia nitsiky sy mirana ilay dokotera, dia niteny ilay dokotera avy eo hoe tsy fantatro ozy izy fa zao ny zavatra hafa ny tranga mihitsy vao tonga nareo. Dia zay moa ny teny anazy hoe tsy izay ny tonga teo fa Jesosy ny tonga teo. Amen, amen, alleluia. Dia zay ilay vavolombelona tiako saraina aminareo. Important be ny famonjem-panahy, important be le fifalitsika miatrika ny zavatra rehetra satria manana ny Jesosy tsika. Tahiny Jesosy daholo tompoko. Dao tsika hiteka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Wow, dao tsika hitsangana ary, dao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Zareo fatokian'Andriamanitra miaino atsika, mamaly atsika ary mikarakara atsika. Amen. Tena velona Jesosy, tena misy Jesosy, ary tena mikarakara fiainana izy ary mino fa tsika tsirairay avy reto dia tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa. Amen. Avofantanao dia misaora an'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotra ray amin'aran'i Jesosy, ankasitrahanay ny fanehoanao ny voninahitrao na ny olona efa mba vahoana niditra any amin'ny mandrakizay, dia omenao opportunité anatina minitra vitsy anarahanao ny zanako mitondra fanekena. Dia misaotra betsaka Jesosy fa tsy avelanao hisy overiny ankohonanay, ny fianakavianay izay rehetra manodidina anay, ary mamelona fanantenana isan'andro izay tahaka ny androany. Anio izay tompo mbola hidery isan-kalazanao, fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba natao tanana, ianao ilay Andriamanitra mitoetra amin'ny seza fiandriananao mandrakizay, ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ninina hitanay, ninina iainanay, ninina trehanay sy lalovanay, tsy miontsona ny seza fiandriananao, tsy mihetsika ny seza fiandriananao, fa Andriamanitra foana ianao ary Andriamanitra ianao. Ary mandrakizay tompo dia hideranao, ankalazanao sy amerina n'izany voninahitra izay efa anao mialohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao, anao hatramin'ny androany ary ambaranay horeni-tany sy horen-danitra fa anao mandrakizay reny vokatra be dehibe sy vavolombelona reny Jesosy, hatrany amin'ny fitsarana, hatrany amin'ny fiainana amin'ny fotoana tsy miasa, hatramin'ny fahasalamana, hatramin'ny fampiasana fo mahita accident, hatramin'ny ankonina sy fianakaviana, hatramin'ny nitra farany, averinay aminao ny voninahitra fa ianao no ambadika izany rehetra izany. Saotra raio, saotra betsaka miaraka aminay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy any Nazareta. Hallelujah. Andriamanitra teratao tanany anao, Andriamanitra tsy mianky na amin'ny olona anao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao, fikazanao ihany tena Andriamanitra tsy natao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona anao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao, fikazanao ihany tena Andriamanitra hatramizay Andriamanitra ianao,
Andriamanitra ianao, Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao, anio ninona hitanao ny fiandriananao, Andriamanitra ianao. Keraina mandrakizay ny anarana tompo, Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsara mpievitra feno voninahitra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra mierinao tsisy masakana, Andriamanitra miananao iraina mandrakizay, Andriamanitra ianao mendrika ny saotranao, Andriamanitra teneninao no Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao, ninona hitanao ny fiandriananao, Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao, ninona hitanao ny fiandriananao, Andriamanitra ianao, tsy miovy ianao, mitoetry ianao, mandeha ianao, tsy miovy ianao, Jesosy tsy miovy ianao, mitoetra mandrakizay ianao, tsy miovy ianao tompo, tsy miovy ianao, mandrakizay ianao, tsy miovy ianao tompo, tsy miovy ianao, mandeha ianao, Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao, eny anio ninona hitanay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao. Teka mafentsika ho an'i Jesosy rery ihany. Dikan'izay tononkira-panahy zay dia ny hoe raha miatrika ady zay dia ny seza fiandriananao tsy manaraka ny ady lalovanay, tsy hoe miatrika tafiotra zay dia miozongozona miaraka amin'ny tafiotra lalovanay koa ny sezanao. Ny sezan'Andriamanitra mitoetra tsara, ozongozony izay miozongozona eo, fa ny sezan'ny Andriamanitsika tsy miozongozona izany, tsisy mahavita miozongozona izany. Zay mahatonga ny Baiboly milaza fa mifanjakantsika dia ny fanjakan'Andriamanitra hisokatra indray zao ny ao anatinao, tsy atao hatra indray zao ianao, courage indray zao ianao, amen. Anao Jesosy ny dera, anao ny laza ary mandrakizay mandrakizay dia anaraka anao tokoa zay hiaraka aminao, tsy avelanay ho refesina na ho voafetra amin'ny zavatra hitany maso, eny any tsy ho sandainay amin'ny zavatra mandeha sy tsy mandeha, tsy ahoanay izany. Eto mifanatrehanao zay androany maraina dia hisitraka ny fahafenony fanatrehanao, hisitraka fotsiny, fa afaka isa-pifaliana no anatrehanao ary fahafinaretina eo tany ankavanana mandrakizay. Nizaniza tonga eto androany maraina
ampio izy hifantoka andreny teny fahamarinana araka fampanantenanao fa zay mandreny marina dia ho afaka ary raha fantatrareo marina dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevo lizaliza mety marary endoa tsy tafafantoka tompo aoka izy ho sitrana zao amin'ny anaran jesosy kristy velona masa sy manan-kery avy nazareta nizanizy oatra mitady ady ao anatiny eo tsy tafafantoka satria misy zavatra manelingelona any tokantrano na any amin'ny asa na any amin'ny sehatry ny fiainana maro samihafa aoka izy ho tonga eto andreny feo anao ary andray zavatra avy amin'izao fanatrehanao zao amin'ny anaran jesosy kristy avy nazareta amen tiaka mafy be tsika ho an jesosy a mazahoteorina vetivety ary anio manokana antsika dia andray lesona ny amin'ny fiarahan'Andriamanitra tamin'i Joba tsy ny tena hoe ny fiarahan'i Joba tamin'Andriamanitra fa natonga an'Andriamanitra lasa miaraka tamin'i Joba. Voalohany a nangetaheta aloha Joba. Faharoa nampahitan'Andriamanitra azy ao ohatr'izao ilay izy raha tena mangetaheta ianao. Amen. Fahatelo a Andriamanitra manao ny programany. Mihoatra no ilay programa eritreretin'i Joba. Alleluia. Fahaefatra Andriamanitra lasa nianseho bebe kokoa tamin'i Joba. Tsy teo amin'ilay nahafantaran'i Joba fa ilay mihoatra. Ary farany a secret. Raha misy recette zao tenenina aminao hoe mangala tongolo dia tsy secret zany. Fahafantarako azy. Satria ny tongolo hitanay zanay zarenao ary vao anontaniana dia zay sady valy teninao tsy secret zany matoa zay sady efa valinao ilay izy. Ao a tantaran'i Joba io raha fitinina vetivety a. Joba dia lehilahy anankiray a tena tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no niteny fa marina mahitsy a ary natahotra an'Andriamanitra Joba. Remarqueako zany matoa ireo zavatra io nitenenin'Andriamanitra mialoha tsy ireo zany ny secret-an'i Joba fa zavatra nataony ireo. Ohatrany hoe mahay manao sakafo izy fa tsy fantatrao ny ingrédients secret mahatonga ilay sakafo ataony ho tsara. Fa ho hitantsika mbola hiverina indray amin'ity fahamarinana ity. O Jesosy, maro ny zavatra tiako lazaina fa voafetra satria tsy zakanareo ilay izy. Fa rehefa tonga ny fotoana amin'ny Pentekosta, hidina ny fanahy dia ameno anareo. Tsy misy mahalala ozy izy Paoly ny lalina ho am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahiny. Ary tsy misy mahalala ny lalina ho am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahy an'Andriamanitra. Raha tsy tonga ao anatin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mbola ny lalina ny hitan'ny olona fa mbola ny sombotsombony sy ny eo amorony. Dikan'izay matoa Andriamanitra na risika be hiaraka amin'ny Joba misy zavatra ao. Tena kaikinao tsy zavatra mandeha ho azy zany hoe. Teneno izy matoa misy olona ao amin'ny Baiboly hoe eo foana Andriamanitra hoe teneno izy tsy sentiment ilay izy hoe fa misy zavatra ao amin'ilay olona hoe dia hitan'Andriamanitra ilay izy hoe dia izay mahatonga an'Andriamanitra eo hoe. Izay ilay fotoana androany mba azo antoka ianao tsy fampanantenanao ny tenanao hoe engany Andriamanitra mba ho eo fa avy amin'ny safidy-pijoroanao ara-piainana dia Andriamanitra mihitsy ny teny hoe tena miaraka aminy aka. Amen. Voalohany a nangetaheta Joba. Ny zavatra rehetra dia tokony hiaingo amin'ny etahetanao. Ianao tsy azo terena fa ianao tokony hanerin'ny tenanao angetaheta fotsiny izay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny programam-piainanao araka ny programam-piainana oman'Andriamanitra ho anao. Nangetaheta Joba ohatry ny ahoana ny ahafahana manao sy miaina mba hahatonga an'Andriamanitra hanao zavatra miavaka sy hafakely eo amin'ny fiainako. Nisy fotoana efa nizaran'izy tia hoe ny ahafahanao a misitraka zava-miafiny,
ny ahafahanao misitraka zava-miafina avy amin'Andriamanitra anakefatra nefa zaraiko tamin'izay dia averiko atao rappel vetivety. Voalohany a compassion, zany hoe misy famindram-po be ao aminao mahatonga anao mangataka secret satria le secret ho ampiasainao izara famindram-po. Asika ve anisana nalasa saina ny Joba mantsy dia hoe fa manina misy olona manan-karena dia manina misy olona mahantra. Dia ity anisany anankiray aloha raha ho ampiasainao amin'ny famindram-po ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao dia amoaka secret Andriamanitra. Misy zavatra homosehony ianao manokana. Hozy izy Jesosy, io zavatra tenen'i Jesosy eo Matthieu 9:13, to dia any amin'ilay tenen'i Jesosy sady ndresahako. Mandehana ka mianara ny hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitraka fa tsy fanatitra latsa-drà. Tsy any amin'ny fanatitra sy mifafanao manome mba hijinja, fa ny mihoatra noho ny manome mamindra fo aloha. Zao zany, mihoatra noho mamindra vola, mamindra fo aloha. Ka andro amin'ny maraina tsy resa-bola fa resa-po. Mahaentehaka ho an'Andriamanitra. Aza maika hoe alefaso fanatitra fa te hanao be. Toy Andriamanitra aza manao be aloha ka mamindra fo be aloha. Ianona avy aloha ny elony. Totonorinina. Dadabe George. Avy aloha ny elikreny aloha dia atero avy eo. Famindram-po izy ny sitrako. Zay vao fanatitra. Ka Andriamanitra tsy mamba fanatitra. Ary tsy azonao tambazana amin'ny fanatitra. Mampatsiaro anao fa zay aterinao anazy aza amin'izay. Le aterinao iny anazy iny kitsako ite mihitsy hoe Andriamanitra ao androany maraina manokana indroa manolotra ny tsara indrindra sy ny betsaka indrindra avy amiko. Sangan'Andriamanitra miteny hoe ny fonao no jereko, ny fonao no jereko. Alleluia. Tenenina akaikinao fony resahana eto hoe. Avereno fony resahana eto hoe. Nomboka midiridiry ny coach vocal tsy ambaditsy. Mamela rahalahy. Fo. Ka tsika zany tsy mainka hoe anentana anao hoe anao centre valy avaso. Aza mandefa aloha ndany aloha mamindra fo any amin'izay tokony amindrana foany aloha. Ndany aloha mamindra fo. Compassion, faharoa, reconnaissance. Manaiky ianao fa zay ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia fantatrao tsara fa avy amin'Andriamanitra ilay izy ary tsy sandoka ny voninahitr'Andriamanitra ianao fa renao any anaty mihitsy hoe izy nanao an'ilay izy dia tsy teny akory ianao hoe misy apahany avy aminao. Zany hoe mbola tsy hipoaka izay tokony hipoaka dia efa miomana ianao amerina an'ilay fipoahana ho avy amin'Andriamanitra. Zany karazan'olona zany mety amin'Andriamanitra. To dia zaraiko fotsiny ilay izy dia samy mandray fotsiny hoe hakan'ilay mety ianao sy hakan'ilay tsy mety. Fa raha zay ianao mandray an'ilay mety. Tsy tian'Andriamanitra ianao zany rehefa ho hitranga ilay zavatra. Ohatra hoe hitranga amin'ny promotion promotion tsy maintsy hitranga ane zany dia tsy tian'Andriamanitra hoe hiteny hoe voninahitra n'Andriamanitra zany fa nianatra be dia niaiky mihitsy ny tao ary tsy maintsy namea promotion izy. Tsy voninahitra ao an'Andriamanitra ane zany fa voninahitra avy amin'ny fianaranao. Fa ao anatin'ilay mianatra be iny amin'izay ilaina mianatra. Anatin'ilay mianatra be iny amin'izay ohatran'ny jerevana lenao ohatran'ny tsy tafapasany amin'ilay izy nefa omen'Andriamanitra anao ilay izy. Iariary amin'izay fa tsy avy amin'ny asa sy effort ataonao fa avy amin'Andriamanitra mamindra fo sy miasa eo amin'ny fiainanao. Mila mianatra. Sao dia mandray atendrony izany fampaherezana izany ndana mianatra. Baiboly dia milaza aussi akatsisy l'ignorance détruit mon peuple. Ny tsy fahalalana izay tsy ampy fahalalana dia potika. Ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Karaha te ho potika dia aza mianatra. Natao hianatra daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ny anaran'ny mpanaradian'i Jesosy tsy hoe maître fa mpianatra. Misaintsana azy disciple. Olona manaraka discipline-mpiainana. Avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary averina amin'Andriamanitra reny voninahitra avy amin'izay hitranga eo. Andriamanitra ny sorsa ny zavatra rehetra. Na harena io, na vahaolana. Avy amin'Andriamanitra ny vady, avy amin'Andriamanitra ny taranaka. Avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mety hoirinao sy ilainao ary fantany fa ilainao zany. Avy aminy fa aza mitady lavitra ianao. Aza mieritreritra hoe izay tsy azoko eto dia tsy karoako any amin'ny toeran-kafa. Eto amin'Andriamanitra ny misy ny zavatra rehetra. Tsy eto amin'ity toerana ity fa ao amin'Andriamanitra. Tsy manompo toerana tsika fa manompo Andriamanitra. Tsy manompo dénomination, tsy ato amin'ny hvkl fa ao amin'Andriamanitra.
Andriamanitra ny manome ny zavatra rehetra. Tsy hosolon'Andriamanitra zasy ianao, nahaka ny toeran'Andriamanitra, nahaka ny voninahitr'Andriamanitra. Mino sy miaikintsika efa Andriamanitra mipanome ary mendrika fisaorana izy na izay manome antsika. Jona 17:6 dia zany tenenin Jesosy, naseoko tamin'ny olona izay nomenao aho avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao reny ka nomenao aho. Mijoro vavolombelona anaty vavaka Jesosy fa anao reny tompo no nomenao aho. Hitanao ve ilay izy? Manaiky Jesosy fa avy amin'ny ray ilay izy. Dia ohatr'izay koa ianao tokony manaiky ianao fa avy amin'ny Jesosy ilay izy. Voalohany compassion, faharoa reconnaissance, fahatelo altruiste. Fatra-pisaina ny hafa ianao. Ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tsy hosokafana ho anao rery zany, na ho anao sy ny vady aman-janakao rery zany. Raha tsy hoe tena ankonana be nareo ka hoe 2 arivo ny ao an-trano, izay anga. Hoe firy nareo menakavy 2 arivo izay? Rehefa tsy mianatra ny ankizy. Fa firy nareo rehefa tena kaikinao mianatra amin'ny saina ny hafa hoe. Rehefa nanao fahagagana fampitomboana mofo Jesosy, dia mofo fampitomboana tsy ho an'ny apôstôly fa hozaraina ho an'ny vahoaka. Fa efatra farany fahatahorana n'Andriamanitra. Crainte du king. Taoko an'izay ilay izy. Dia jereo tsara fa Joba 1:2 miprezante an Joba Andriamanitra. Io lehilahy io marina sy mahitsy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Izy Andriamanitra raha izay manao conclusion partielle tsika, Andriamanitra dia Andriamanitra mankasitraka izay matahotra azy. Amen na? Jesosy Jesosy tsy hoe natahotra n'Andriamanitra, fa Jesosy mihitsy ilay Andriamanitra tahorana. Alléluia. Zay mahatonga ilay C compassion, R reconnaissance, A altruiste, dia crainte du king, C K hvkl izy. Tsy arotry iny. Faharoa, rehefa nangeta hety izy dia nomena. Tena kaikinao raha mangeta hety ianao hoe dia omena hoe. Raha tsy mangeta hety ianao hoe dia mangeta heta hoe. Amen. Sambatra nona sy mangeta hety amin'ny fahamarinana fa izy no fikisana. Joba 7:7-9 ny anaran'i Jesosy. Fony mbola nazava teo ambony lohako ny jirony, ary ny fahazavany nandehanako teo amin'ny maiziny. Eny, tahaka ny toetry fony ao mbola fararano, raha niseho teo ambony laiko ny fisakaizan'Andriamanitra, na inky hoe ny secret de Dieu. Joba 7:20 zany dia maneho fa rehefa nangeta eto Joba dia napahitana. Inona ny secret hitan'i Joba? 5:5. Fony mbola teo amiko ny tsotoa ary nanodidina ny zanako. Zavatra anankiroa ny ainan'i Joba. Teo aminy Andriamanitra dia teo aminy ankonany. Averiko. Teo aminy Andriamanitra ary teo aminy ny ankonany. Ohatry ny ahoana kay ny mahatonga an'Andriamanitra aneo fombana. Eo amin'izay hiditra pratika fa deuxième partie tsika. Mba tsy hoe fanantenanao ny te omban'Andriamanitra, fa ny anatin'ny fonao mihitsy no hitan'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe io ndray miaraka amin'io aho. Tsy avy amin'ny zavatra atao ilay izy hoe za andeha hanangana fiangonana 5:20, Andriamanitra anie miaraka amiko. Possible tsy miaraka aminao izy na dia tafatsangana na fiangonana 5:20, satria tsy hetsika sy asa ivelany ny rahan'Andriamanitra aminao, fa misy fahatsapahany izay andrasan'Andriamanitra ho ao anatinao, dia mitsangan'Andriamanitra miteny hoe miaraka aminao aho. Hitan'i Joba ilay izy. Ary matoa hitan'i Joba dia ny ainany dia nisehon'Andriamanitra. Androany maraina ianko raha mangeta hety ianao ho ampahitana, ho ataonao, dia hitsangan'Andriamanitra ilaza ianko hoe hiaraka aminao. Matoa ilay tantara nasaina ny raketina tsoratra mba ho fampahirezana ho antaranaka fara-mandiby, fa izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly tamin'ny andron'i Joba, androany amin'ny andronao sy mandrakizay amin'ny andron'ny zanakao. Ampitao ilay izy. Amen. Izy ny te omban'Andriamanitra aloha. Reny tanandreny izay hidina fa mitiafa mafo an'Andriamanitra. Ny fomba an'Andriamanitra dia miseho mora foana eo amin'ny fiainan'ny olona manetry tena,
mametraka ny tenany ho tsinitsinina mila an'Andriamanitra ary miankana tanteraka amin'Andriamanitra. Raha ianao zany tonga eto ohatran'ny matahotra, mety. Maro zany tantara ilay paster io. Raha tonga eto zany ianao ka matahotra, dia mety. Satria ao anatin'izay tahotra izay mihitsiny, afaka hiankina amin'Andriamanitra ianao. Le tahotra tsy hoentina mody fa le tahotra lasa mahatonga anao hideside hiantso an'Andriamanitra, Tompo mampatahotra io fahampio. Tsy vitako ny miatrika an'ilay izy rery, matatsa. Hitanao ohatra ilay zazakely le andeha pipi amin'ny alina ireny, dia aleo ny heretana rehefa tsisy olon-dehibe miaraka aminy, satria tsy te handeha rery izy. Aoko tahaka ny zaza poritra amin'ny alina tsy te handeha rery ianao. Fa miantsoa an'Andriamanitra, Tompo andeha eo amin'ny couloirany Vallée de la Mort, couloir ao an-trano zany io. Azonareo amin'izay ve ilay izy? Ilay any anatin'ny cœur anao ny resaka anatin'ny fo. Tsy le endrika ety ivelany hoe sy raha misy matotoa ato dia kendaiko. Matotoa tsy azonao kendaina aloha, satria matotoa tsisy nofo amandraha. Azontsika ilay izy fa le anao ohatran'ny matsapa-tena hoe indry tena ohatran'ny tsy ho vitako izany Jesosy. Tonga dia mitsangana Andriamanitra. Indro aho momba anao mandrakariva. Ambara-patonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Aza mangatakandro miaiky fa tsy vitanao io. Aza andrasana tsy vita vao miaiky fa tsy vita, dia eo Andriamanitra vao tefa omba anao. Very fotoana be tsika amin'izany. Very fotoana be tsika sy ianao amin'izany. Aleo manam-pahendrena vao migadona ny teny, Tompo misy examen amin'ny faran'ny taona, tsy vitako. Tezony Tompo ho ampiko ianao fa manaova révision. Tandremsa dia hoe aza manao révision fa omba anao manao révision daholo ny ankizy mianatra tonga eto Alleluia. Tana amin'izay la dévier mantsy ilay izy. Andeha hanao croisade dia tsy hianatra, mila mianatra ianao. Raha te handeha croisade dia fitao tsara ny fianarana vao mandeha croisade. Za aloha tratra an'izay. Vao ny ona tamin'i Jesosy to dia tsy nahatandamba na riana daholo ny zavatra rehetra. Inona koa ny ilana ny fianarana ny akatso. Tsangana amin'izay Jesosy dia izao no teneny izy fa tsy afaka manompo ato intsony raha tsy vita mémoirany. Zay mihitsy. Ianao zany mety eo Andriamanitra afoko ny mémoirako zany Tompo. Fitaova zakamy eo hanompo anao andana mianatra. Fitaotra amin'ny farany le lalana efa ny sokafako. Fa misy ilantsika anio ndray androany. Pasteur meu profo ary hafa nanetry tena ny Joba anao tsy le Joba tataraiko mihaino tsara. Nareo reto vao omaly nisy lesina momba fiatretana madio, vao omaly alina. Oziziny Genesis oziziny Joba toko voalohany. Ny andiny fatelo angambany izay vetivety raha lamba apotroaka aloha Joba 1:3. Misy anina ampory ty dia tsy voavako tsara. Zay. Ary anaran'i Jesosy, ary ny fananany dia ondry amanosy 7,000. Nenay zao manana alika anankiray zay. Icompareko aminao zany hoe grand le rangahy. Rameva 3,000, omby 1,000, briky vavy 500, mpanompo maro be, nanan-karena be mihoatra noho zanaky ny atsinanana rehetra, zany lehilahy zany. Zany hoe sesy ny arabo ny avy any atsinanana, fa memezany Joba, satria natambatra zareo ny volany zareo tsy apafolo ny vola teo ampelantanany Joba, satria teo Andriamanitra. Eny hoe tsara. Fa manin'ny Andriamanitra ny teo amin'ny fiainan'ny Joba, Joba toko 7:4. Joba toko 7:4. Ny anaran'i Jesosy. Ozy izy Joba. Dao miara mamaky eny antsika isa 2. Indro tsinitsinina ka inona no azoko avaly ianao hitapim-bava azao. Raha mba ataoko hoe chômeur tsy manakatokona
sahirana, tsy misy nininina, mangataka. Raha zay olo zay miteny hoe tsinitsinina dia ohatry ny azoko lefeny tena marina tokoa fa tsinitsinina. Fa ity lehilahy ity, izy mimpanankarena indrindra, fa rehefa tonga eo amin'Andriamanitra izy zao teneniny, Tompo, tsinitsinina. Ohatry mahita an'Andriamanitra miteny izany hoe reo amin'ny trampokon'olona izay neny mahatonga niaraka taminy. Tenenina akaikinao, tianao ve Andriamanitra hiaraka aminao hoe? Aza manambony tena hoe, aza etretena hoe, tenena izy tsinitsinitsika hoe, fa izy ny tena izy hoe, fa izy ny tena izy. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Nisy taona nandinika Andriamanitra fa maninona ary Jakoba amin'ny fidinao, maninona tsy mba hoe taranaka Isaka, taranaka Josefa, taranaka Jeremia sambananao daholo ihany ko. Fa rehefa mijoro Andriamanitra taranaka Israely. Rehefa jerena ke ny relation n'Andriamanitra sy Jakoba, hafa mihitsy. Hozy izy Andriamanitra tamin'ny Jakoba, Jakoba kankana. Ataovy kankana ny ny olo akaikinao fa hitanao tsara bagara be mihitsy. Fa fizainao zany ataonao fa kankana. Fa Jakoba tena nahatsapany tenany, fa kankana tsy maharo tena, miatrika ny zavatra rehetra, mila piaro, mila n'Andriamanitra, mila ny vatolampin'i Israely, mila fiarovana. Ny kankana dia mandady, ary ny kankana tsy afaka miaro tena. Fa ny kankana izay aleny eo alehany, fa rehefa mandalo ny vorona sy ny akoho dia tsisy azo atao fa tsy maintsy ho sakafony. Toy izy Andriamanitra hoe kankana nenao miaraka amiko. Toy izy Jakoba, tena kankana Tompo, ary tena tsisy ninona ho jerena amin'ny fiainako raha tsy eo ianao. Tonga dia mitsangana Andriamanitra. Zanao Andriamanitra Israely, zanao ambadika eo, zanao mibomba be eo ambany, zanao mipistona. Tanao na Andriamanitra ary tonga dia mijoro mihitsy hoe zany ao ambadika io, satria maninona? Ampy le fanetretena. Mahita andro amin'ny maraina fa misy fanetretena mahazo aina be manomboka eto. Iseho ny vavolombelona, fandana amin'ny sitrika. Iseho ny vokatra, fandana amin'ny sitrika. Iseho ny voninahitra, fandana amin'ny sitrika, taveren'Andriamanitra le voninahitra avy aminy. Faharoa, voalaza fa teo ny fomba an'Andriamanitra, fa indrindra nanodidina aho izy ny zanako. Hozy izy ny Salamo 7:1-9 minaran'i Jesosy, sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, tsy lany ny jiramaso ny hofatrano ny vola ao an-tananao. Rehefa matahotra an'i Jehovah ianao. Problema zany tsy problema na budget, fa problema na crainte du Seigneur. Tsy ampy ny vola ao am-paosy, tsy izay. Tsy ampy ny fahatahoran'Andriamanitra ao mangingina. Ampitomboy ny fahatahoran'Andriamanitra ao mangingina. Tsy ary tokoa indray mandeha fa zafady. Raha vao tsy ampy ny fahatahoran'Andriamanitra dia miasa be ianao fa tsy hohaninao ny vokatra. Lasa ohatrany hoe vao tonga le vola dia misy problema ko tonga avy ato dia miteny ho anay iny. Dia na ianao roatro ny kivy, izy nefa tratran'izany. Aza mbola tsangana, mbola tsy nitoy le fanontaniana. Izy nefa tratran'izany hoe tonga le vola dia ohatrany lanilany fotsiny, tsy maintsy reglena problema na bomborery tsy afaka mividina ho anao. Zay efa tratran'izany. Ary misy tsy manangana, mbola tsy tratra ianao ve? Ao anatin'ireny manome leson'Andriamanitra hoe ampitomboy ny fahatahorana. Fa toy izao no hitahinana izay matahotra an'i Jehovah, hihinana ny vokatry ny asany izy. Faharoa, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Aza diva amin'ny madama raha malazo. Ndana matahotra an'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra mahavokatra eo. Hitanao amin'izay, Andriamanitra zany tsy d'accord mihitsy raha vao ianao manome tsy ny hafa, ianao misy foana aloha no amboarina. Ianao no mitombo amin'ny fahatahoran'Andriamanitra raha lehilahy. Ianao no lohan'ny tokantrano ao an-trano ao, avy aminao no mi-influencer ny zavatra etra mitranga ao amin'ny tokantranonao. Raha tianao ho voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao ny vadinao, ndana matahotra an'Andriamanitra. Tsy hoe ndana dia lasa ianao mivoaka dia any ivelany tokantrano ianao matahotra an'Andriamanitra, tsy izay tiako tenenina fa manapa-hevitra hiaina
fatahorana an'Andriamanitra. Ohatranao ke zany matahotra an'Andriamanitra zany. Ny matahotra an'Andriamanitra hoe tsy tonga eto za tsy any mitrampoky ny olona matahotra an'Andriamanitra tonga ao tsy peur le izy fa crainte. Manaja azy ianao ao anatin'le mangingina tsisy mahita iny tsy manoty ianao. Raha mbola misy maso mantsy dia misy fifehezana kely any izay hisaorana nytovy mbola misy an'izay hoe afabaraka eto mason'olona misy an'izay fa any amin'ilay tsisy mahita mihitsiny. Aseho amin'Andriamanitra Tompo maso be anao mahita azy zao tsika miteny zao. Ty misy valopy tonga hividin'ny rariny raha raisiko tsisy malala. Par silence en faveur de Dieu. Tsisy par silence. Rehefa kolokolo dia kolokolo. C'est pas cool. Joroa ianao tsy mandray an'io. Amin'io nefa tena ilainao mihitsy. Sokafan'olona mihitsy ilay valopy. Zao ne montant ato tonga dia ilay ilainao mihitsy. Tsy mandray an'io. Satria Jesosy ny tefa tsy mety ny mandray an'io. Jery Andriamanitra ho raisiny sa tsy ho raisiny. Fa raha vao eo ianao mahavita mampiasa ny safidinao tsy raisiko. Dia avy eo ohatra mikika any anaty zany tokony raisina ihany tena nanavoza dia mandeha mifona avy eo dia Andriamanitra famindram-pony ohatra misy kely an'izay sandraty fotsiny tahanao dia misaora an'Andriamanitra Tompo misaora betsaka fa nitondrahanao azy tsy mitovy amin'ny daholo be satria ny daholo be mety tsy ho any an-danitra fa za efa niteny fa ho any an-danitra ny dikan'izay fomba hitaizahanao azy tsy mitovy amin'ny fitaizahanao ny olo-kafa. Matahotra anao atompo. Vadinao tahaka ny voalopoko mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Tia amin'izay ilay izy. Ny zanakao tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatra ao. Io ilay niteneniny hoe manodidina ny zanako. Ny zanakao aza avela sakafo rerany amin'ny chambre zany. Eo ambony latabatra. Na efa voky avy any am-pianarana any. Sesefo ambony latabatra fa nindrono indray miaraka aminao. Fa zany ny tahina ny lehilahy matahotra an'i Jehova. Mety hiteny hoe tsy dia important amiko zany. Vao ny fotoana ho hitanao ny importance an'izany. Araroty dia mbola afaka miara-misakafo nareo. Fa endrika hitahian'Andriamanitra nareo izany. Amen. Anisan'ny zavatra nampiaina an'Andriamanitra any Joba fony izy rehefa tena hoe nanan-karena be mihitsiny. Dia tsy nafantatra Joba fa nisy fizahantsoetra be dia be tamin'ny fotoana nahampanan-karena azy. Ary mijery Andriamanitra. Zany hoe nomeny ilay izy dia mijery izy. Mijery Andriamanitra. Afaka atao maharitra ve? Sa atao vetivety? Sofa nijoro Joba. Zao no teneniny Joba 31:1 mianaran'i Jesosy. Efa nampanekeko ny masoko, koa ataoko ahoana indray ny fijery zazavavy na virjina. 5. Raha tahiny adala tamin'ny vadin'olona ny foko, ka namitsaka teo ambaravarany namako aho. Ozy izy Joba, tamin'ny fotoana nananako vola, tsy nanakirotana saina ankizivavy kely aho. Na nandeha tany amin'ny lera latsy izy vola ireny dia naka ny vadiny. Fa tamin'ny fotoana nananako vola, nijanona tamin'ny madama. Toy Andriamanitra hoe bravo Joba. Matiera voalohan'izay. 9:20. Raha tahiny aho nandazy ny rimy malahelo ka nahapahana ny mason'ny mpitondra tena. Ozy izy Joba. Tsy nalaina izara izay anjara tokony ho an'ny hafa. Io, vakio. Raha tahiny aho nandazy ny rimy. Isaka misy olona mahantra zany tonga eo ka maneho faniriana. Dia mijery izay azo atao an'iny olona iny foana Joba. Tena kaikanao ao anatin'ny fo zany hoe misaina lavitra hoe 9:20 naran'i Jesosy. Raha tahiny any jery ny masoandro na mirapiratra izy na ny volana raha nandeha tamin'ny fangarangarana izy. Ozy izy Joba, rehefa tonga ilay fotoana tena nikarakarana aka tena tafa be tsy nitady irika andeha hanompo sampy. Satria fantatra hatramin'ny voalohany fa tamin'izaho mbola tsy nanana nininina teo ianao, ary rehefa nanana nininina teo ianao, ary nanome le nininina ianao. Masoandro zany ianao no namorona zany fa tsy avy amin'ny masoandro ny zavatra eo amin'ny fiainako. Tsy hanompo sampy aho. 9:20. Raha tahiny any faly noho ny habe ny fananako sy noho ny nazahoany ny tanako arena betsaka, tsy nitoko tamin'ny arena teo aminy Joba. Mba raisy moa zany. Marina fa nanam-be izy fa tsy nitoko tamin'izay nananam-be.
hitanao zay mahatonga n'Andriamanitra manome be tsy apetrako ny fonao fa raha voapetrako ny fonao a dia manjary tsy maintsy hanamboatra Andriamanitra satria any amin'izay hitoerany harenao dia hoaniko ny fonao. Joba 31:27 minaran'i Jesosy, ka voavitaka mangingina ny foko ary nanoroka ny tanako ny vavako, tsy natoko teny Joba ka ilaza hoe reto tanako reto nampanankarena. Fa vitany Joba tsara mihitsy ny nampisaraka hoe marina fa ny asa ny tanako fa Andriamanitra nanohana mahatonga an'ilay asa ny tanako a nahavokatra ohatr'izao. Dingana fahatelo nampidirin'Andriamanitra tamina dingana fakapanahy fanondrona izy. Ilay fakapanahy voalohany ao amin'ny tafiotra ny harena. Dingana fakapanahy faharoa ao amin'ny dingany tafiotra ny fahantrana. Ary ao ty zavatra ty vetivety. Satana ny ady varitra handrava amin'ny fiainan'i Joba. Eto amin'izay ilay fahendren'Andriamanitra. Andriamanitra napiditra ny Joba tao anatin'ny tafiotra phase 2. Satana mieritreritra fa handringana. Andriamanitra mamely hitranga satria hijery ny ao am-pony Joba. Hoe fa hitako izay tamin'izy nanana, fa te hahita amin'ny fotoana izy tsy manana. Mety ho gaga tsika fihinana ora zao, inazy ny ampon'Andriamanitra sady omely izy dia avy esorony indray. Tsy any amin'ilay alainy sy ilay omeny fa ilay anatin'ny fonao mihitsiny. Zay mahatonga anao misy fotoana omeny vola be, dia misy fotoana omeny rivotra be anao. Fa ny fonao jerena. Ny foko no jerenao, jerena. Tanareo tsy any amin'ilay hoe omeo bea na ilay hoe matahotra amin'ilay kely eo amiko. Fa Andriamanitra mijery afaka atoky avy ianao na omeko na tsy omeko fa ilay za manome mihitsy miaraka aminao. Eno tsara zany a. Tsy any amin'ilay hoe inona nomenao dia inona ilay tsy omenao dia inona ilay esorinao. Tsy any amin'izay fa ilay Andriamanitra eo mihitsy ny mampitsahatra anao hoe omeo izay omeo, esory izay esory. Fa rehefa eo ianao ka ianao tsy miala mety. Dia iny Satana avy any esoriko daholo izay misy eo amin'ny tanana dia meme Andriamanitra. Ketrina sy tondrona. Andriamanitra tsy miteny ohatr'izay moa zany fa mba hanazavako anao ilay situation. Hoe raha mba fantatry Satana fa planin'Andriamanitra hamoaka ny Joba dia tsy nataony ilay izy. Vao nesorina daholo ny zavatra rehetra, mafimafy kely tamin'ny Joba ilay izy tamin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany fa rehefa nandeha ny fotoana. Matoa Joba mbola afaka miady amin'Andriamanitra, tsy niala teo amin'Andriamanitra izy zany. Za tsy miteny hoe misy mahatsara ny anao miady amin'Andriamanitra io tsy izay a. Fa matoa zay ianao mbola manam-potoana hiady aminy mbola miresaka aminy ianao zany. Misy fanantenana anatin'izany. Fa ianao ohatry miadiady hevitra io izay tsy tokony hiady hevitra satria manque de communion mahatonga anao miady hevitra aminy. Dia hiasa Andriamanitra, miasa sain'Andriamanitra hirécupérer anao satria hitany hoe tsy te hiala aminy ianao. Tonga avy any ny vadin'i Joba, Joba 2:9. Naran'i Jesosy, ary ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany ve ianao Joba? Mafoizan'Andriamanitra dia aoko ho faty. Fa izy Joba, hoariko amin'ny vehivavy adala ianao izy. Teny Joba hoe mety tsy fantatro ny fiarahako amin'Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanana ninninina nefa niaraka taminy. Ary rehefa nanana ninninina dia niaraka taminy. Ka raha veriny tsy manana ninninina dia tsy problème zao fa miaraka aminy foana. Zay ataony akory rangahy, ataovy rangahy fa tsisy miala zany eo raha sy ta ohatr'izay zany le fomba fiteny mba azahoanao tsara hoe tsy any amin'izay ny problème fa hifikitra hiazona anao a Jesosy fa izay hitondranao anaraka anao a. Nitranga ny sedra ny seho ny zavatra rehetra, nesorina tamin'ny daholo ny fananany iray andro, maty daholo ny zanany iray andro, ny roa andro ny ampitsony indray feno vai hatra ny etabidokatra ny ampaladia, feno vai. Fozy izy Joba velona mpanafitra ary hitsangana izy any aparany. Misy farany io misy mpanafitra fa tsy mandehandeha gona, tsy mandeha rery manana mpanafitra ary mpanafitra mijery mikendry ny farany izy. Mety mbola tsy farany androany fa any amin'ny farany io mety io. Raha zay ianao mifikitra amin'Andriamanitra fa tsy makaizy io problema atrehanao androany eo. Amen. Fa efatra, tao anatin'ilay sedra, niena fantatra an'Andriamanitra Joba. Hitanao mahatonga antsika mitsika rehefa miatrika zavatra,
satria misokatra ny ao anatsika hoe wow misy zavatra tsy namantarako an'Andriamanitra zao ho fantatro indray amin'ny alalan'ny zavatra lalovako sy atrehako. Zay mahatonga an' Jesosy ao anaty tafiotra izy no miseho ao anaty tafiotra. Zany hoe ao amin'ilay mampatahotra anao no miseho izy. Tsy avy ao arina izy miteny hoe aza mijery tafiotra fa mitodia ty fa ty amina kalma be ny ranomasina. Fa etsy ilay tafiotra. Ny mpianatra mbola mikoropaka matahotra hoe anao ahoana ty tafiotra ty. Jesosy mipotra avy ao anatin'ny tafiotra miteny hoe za ihany ty. Dia avy eo le rano natahoran'ny mpianatra hoe andobo an'ilay sambo hitsakitsahan' Jesosy. Te hanome mesazy Jesosy hoe zay mampatahotra anao rangahy hitsahako aho. Zay mampikoroaka anao ao mihitsy any iseho amonjy anao. Tao amin'ilay lalovany Joba mihitsy ny maika ny anafantatra an'Andriamanitra Joba. Mino fa isaka mamaky ny boky ny Joba Satana dia kivy foana hoe takizay tsy takizay. Lasa nahery kokoa Joba rehefa nandalo an'ilay mafy be. Satria nampiasain'Andriamanitra sy naveran'Andriamanitra hitranga ilay izy mba hisehoana amin'ny Joba. Mahita fa misy ainan'olona eto zao ohatry ny tsy hitanao zany izay nazavana an'ilay mafy mitranga. Fa raha voarainao zany révélation zany fa Jesosy hiseho eo amin'ilay mafy atrehanao dia manomboka ho fantatrao kokoa Andriamanitra eo amin'ilay tsy tianao lalovana ary eo Andriamanitra no hamonjy ianao. Amen. Ny tena marina ny catalogue de miracle tsy dia ilaina. Catalogue de miracle hoe reto olona nataon'Andriamanitra tamin'izany dia vakiana. I Josefa tany amponja, ianao zao tsy any amponja, tsy ho anao zany le miracle. Azonao zay izy dia nailika dia natsipita anaty lavaka, ianao tsy natsipita anaty lavaka. Tsy catalogue de miracle ny ilaina, fa miracle manokana hitranga eo amin'ny fiainanao, eo amin'ilay tandrifianao, eo amin'ilay ilainao, eo amin'ilay hisehoan'Andriamanitra manokana, eo aminao tsy miverina, tsy tovizana any amin'ny hafa. Ary ataon'Andriamanitra zany. Joba 4:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra. Any amin'ny farany tsy azo ferana amin'ny fisainanao. Manomboka ny sokatra amin'izay ny sain'i Joba hoe ay io zavatra mitranga io kay efa planina. Tenena akaikinao planina io hoe iza ny mahatakona amin'ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho miaino fa hiteny aho anontany anao akapafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko ny mahita anao koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina aho. Ozy izy Joba hatramin'izay ozy izy ny teny zavatra tsy fantatro aho. Zany hoe rehefa miteny olona hoe tsara Andriamanitra dia mbo miteny koa hoe tsara Andriamanitra fa tsy tena mbola fantatro ilay izy. Satria ny fahatsaran'Andriamanitra tsy rehefa mety ny zavatra rehetra fa ny fahatsaran'Andriamanitra ny inona mitranga hoe tsara foana izy. Ary nahitako amin'izay izy Joba rehefa tena tapaka sy namana be ka nisedra n'ilay fahoriana tao anatin'ilay tsy fisiana sy ilay fahantrana maika nahatsapako hoe tena tsara tokoa Andriamanitra. Zany hoe tsy eo amin'ilay mety ny nahafantaranao an'Andriamanitra fa ao anatin'ilay ohatrany tsy mety mihitsy eo ianao no mahafantatra an'Andriamanitra. Ianao zao raha hiteny hoe voninahitro n'Andriamanitra fa misy ambom-bola 14 milliards any amin'ny banky anankiray voninahitra ao an'Andriamanitra. Ie, tena voninahitra n'Andriamanitra tokoa zany. Fa ny tena voninahitra n'Andriamanitra ianao tsy sininina amin'ny teny tsara ny tompo ino ny tena voninahitra ao an'Andriamanitra. Satria mifangaro amin'ny fifaliana misy 14 milliards ilay fifaliana hoe manana ny tompo. Dia ny mbola tsy misy dia misaora an'Andriamanitra. Dia rehefa izy dia fezinao amin'izay fonao tompo mahatonga misaotra. Tsy hoe be karama be fa tamin'ny mbola kely karama, tamin'ny mbola tsy ny karama mihitsy aza dia efa nahafantatra fa tsara ianao. Halleluja. Ozy izy Joba ny zavatra nyteneniko hatramin'izay misy zavatra tsy fantatro, misy zavatra tsy takatry ny saina. Fa rehefa nandalo an'ilay sedra manomboka fantatro amin'izay fa hainao ke tsy tia olona manamary tena ary aika ianao tsara na miatrika aly ary sady tsy manadino ahy ianao ny tsy mamela irery ary ny tena oamponao
hitsangana ianao anangana dia anoratra lesona ampaherezana olona be deabe any ariana any fa ohatr'izao ny Andriamanitra Joba mety misy zavatra mandalo fa tsy mamely izy ary mampandresy anaty ady izy ary maika aza double portion mitamy ao avy roen'olona fahorianany tranga teo raha fiara 10 mitsita zany a fiara 10 ny tonga avy any hitanareo tsy any amin'ilay fiara very averina sy raha vady aloha very dia vady ray any miverina eo fa tsy double tsy valable ao amin'ny fanambadiana ny double portion so dia alleluia mihaino tsarantsika ondro sy rameva ny nazo tsy ondro na rameva le vady hafa mihitsy ny procesy momba ny vady farany inona amin'izay le secret misy vonina ve andre ok izy tiaka mafitsara ho an'ny tompo ahy ty fahendreny ty tsy henony satana ny zavatra henony satana teo mariny Joba mahitsy Joba natahotra an'Andriamanitra Joba teo satana tamin'ny Joba ny teny hoe velona mpanavitra hitan'ny satana zay fa ny tena secret mahatonga ny Joba nanana an'io fijoroana io dia izy any amin'ny bokin'ny Jakoba any amin'ny epistily any amin'ny epistily ny fanamasina no mibitsika any amina olona tsy havan'ny Joba akory any Andriamanitra miteny hoe zao aneny ny arahako tamin'ny Joba tena kekinao misy antony matao Andriamanitra teo hoe sokafantsika arany Joba toko 5:1-10 Jakoba zafady Jakoba toko 5:1-10 Jakoba toko 5:1-10 rehefa hitsy zany dia rahantsika vakina vetivety isa 2 amin'ny aran'i Jesosy indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra efa renareo ny faharetany Joba sy tiaka mafitsara ho an'ny tompo aloha faharetany faharoa mamaky toy antsika isa 2 ary efa hitanao ny farany nataon'ny tompo taminy fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo sy tiaka mafitsara ho an'ny tompo zavatra anankiroa zany passion maharitra manam-paharetana zay zany anisany natonga ny Joba nitranga zay nitranga fa teo foana izy ary ataoko tena Jesosy mihitsy moa no laza fa zay maharitra hatramin'ny farany maninona no vonjena io faharetana io dia isan'ny marke ny fisian'i Joba teo mason'Andriamanitra satria ny faharetana dia toetra mamaritra ny farany ainao amin'izay mahatonga ny Joba ny teny hoe ny mpanavitra dia hitsangany aiza any aparany dikan'izay tsy haiko eo viana le farany fa hiandry azy eo nandroany le farany narapitso fa eo miandry azy fa fantatro tsy maintsy iseho izy naharitra teresaka amintsika Andriamanitra androany maraina amin'ny alalan'ny communion manana faharetana kely fa efa mpikarakarana amin'ny fiainanao Andriamanitra ny olona tsy maharitra monimonina ny olona tsy maharitra manometsiny ny olona tsy maharitra kamokamo ivavaka ny olona tsy maharitra tsy tonga sabotsitsony tsy faharetana mahatonga le izy nefa tsy apozinao fa misy zavatra konokonon'Andriamanitra ao anaty fotoana tsy salady no pilaoman'Andriamanitra ao anao rambonomby sy tsaramaso maina anareo dikan'izany adiny firy datoetra manamboatra salady 4 minitra ary 5 eo 5 minutes raha expert zao dia 3 minutes dia vita salady fa raha rambonomby sy tsaramaso rahalahy adiny firy maninona adiny 5 fa ntsirony avy eo kosa aloha tsy olohany azafady tenenina akaikinao ny masaka tsara hoe mila fotoana hoe manana faharetana hoe aza maimaika hoe teneno izy tsy maimaika Joba hoe dia nety tamin'Andriamanitra androany maraina mahita olona eto zao tonga saina amin'izay izy hoe ary za maimaika iny ka tsy mety manomboka eto zany maharitra tsara amin'izay tian'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainako fa tsisy nafantatra an'izany raha tsy nibitsika any Jakoba apôstôly ny fanamasina hoe zao anie ny tena tao ambadiky fiarahan'Andriamanitra tamin'ny Joba naharitra izy hitanareo izy izy ny farany jareo hoe raha vao maharitra dia misy farany zay
faharoa fiantrana nanana toe-poti miantra Joba dia zay mahatonga an Jesosy nampianatra Matthieu 5:7 sambatra miantra izy niantrana tia Joba ity zany tia miantra niatrika amin'ny fiainany tamin'ny fiantrana misy fotoana zao mantantara fa tsy voaraiko eto le verset biblika tsy mba nitatitra ny réaction négative nataon'ny olona nanaovany soa rehefa vita le soa dia be deaibe menimenina voatafy menareo nefa vary zao tsy ampy ohatra zany dia Joba tsy niteny mihitsy fa nomeny le voatafy dia nampimenaka dia andrahoana kely atao loaka le fiantrana tao am-pony Joba zany hitan'Andriamanitra ary izy Andriamanitra hoe mampety be ny fiara-miasako aminy zay fo zay anankiroa zany ny zavatra natonga an'Andriamanitra niaraka tamin'i Joba naharitra izy dia niantra izy jereo ne Jesosy miaraka amin'ny mpianany nandaniany Jesosy adiny ray avy tamin'ny alina nivavaka isafidy apôstôly avy amin'ny mpianatra sujet de prière nentin' Jesosy dia zao tompo raha io Petera inona ny sitraka ny aminy ho tendreko apôstôly ve izy sady zany no mpianatra teo izy Jesosy zany efa mahita fa hamadika izy isy fotoana tsy maneno ny akoho dia andazy izy ary rehefa ho avy ny fotoana hitsangana matsy satria Jesosy efa mahita sady mifariny hatramin'ny voalohany ho avy ny fotoana hitona ny bandy rehetra hiverin-dalana izy satria izy mihitsy to dia teny hoe zaranga hiverinana raty fa ohatran'ny resabe le Jesosy hitan'ny Jesosy dolo zany tompo ho fidiana ve Petera dia namaly ny dadan'i Jesosy hoe Jesosy fidio Petera fa ao anaty programako matoa Andriamanitra mifidy ianao sao dia mieritreritra ary ianao fa tsara ny raso aloha vetivety aloha ny nanana fandraisana aloha dia nitratrety ianao androany sao dia mieritreritra ary tsika sao dia mieritreritra ary tsika fa tsara matoa ny fidian'i Jesosy tsy tsara tsika fanananan'i Jesosy fanantenana hoe ho antsoko izy ho fidiko izy ho alaiko izy dia ho vaiko izy tsy mahay norakoraka ho an'i Jesosy ny fahatongavantsika eto zany tsy fivorian'olona tanteraka ny eto fa fivorian'ny olona mangeta hita fahatanterahana tsy problema rangana be kizitina be aho maly fa manomboka anjo amin'ny maraina tsy kizitina tsony tsy maintsy miova ny toetranao ny anaran'i Jesosy fao mahita amin'ny Petera Jesosy dia ohatran'ny anondra na ahoana indray zany na nampaharetana ambara-pahatonga amin'ny fotoana Jesosy Petera rehefa tratra le samborona amin'izay ho atolotro martiora Jesosy Petera ataovy miantona ohatran'i Jesosy fa tsy mendrika ahantona au bon sens fa sens inverse lono ambany zay zavatra efa hitan'i Jesosy dia nanam-paharetana izy mahatonga anao tsy maharitra io tsy mahita zavatra ianao io mila mahita ianao tena kaiky anao mila manam-paharetana aiza koa zany tsy manam-paharetana zany io tova zay izy aiza koa zany tsy manam-paharetana zany hoe fa Jesosy tena naharitra tamin'ireo mpianandreo sujet de prière fanondroany indray Tomasy ve Jesosy Tomasy ve raha eo tianao apôstôly izy any ary miala foana amin'ny fivoriana tara foana vao tonga tsy hainy ny introduction manana problema finoana izy misy fotoana ary zavatra teneniko zao dia hisalasalana sady tonga dia eo imaso be io izy miteny tsy manam-pahendrena za aloha mieritreritra eo zany Tomasy zany angambany alao tao mpianatra aloha dia rehefa hita any lolo any namaly ny dadan'i Jesosy fidio Tomasy fa programako ao mamera miteny hoe wow jereva indray Philippe troisième sujet de prière Philippe zay entina rehetra koa moa zany to dia manondrana daholo Philippe tompo
ozy izy raha eo betsaka ihany mahevava fa tia Filipo tia ohatran'ny mila ampianarina fahendreny zany izy sao dia mbola tsy fotoany fidianana azy ao apôstôly zao sao tokony atao mpianatra aloha dia mitombo tsy kelikely aloha zany dia mba mianatra aloha dia namaly ny dadany Jesosy fidio Filipo fa programako tena akaikinao manam-paharetany Jesosy ary na hainao io dia misy faharetany Jesosy koa tsy ringana ianao tao amin'ny fahadalanao tany amin'ny lasanao tany taminy ianao tsy nafantatra ninonino reny dia efa naharitsy Jesosy fa tamin'izany izy nefa nahitanao miaino azy eto androany sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo jereo ny fiantrahan'i Jesosy tonga avy any ilay vehivavy nomelohana fa nijangajanga fa Jesosy tsy nitsara azy hoe tena mpijangajanga io tsy navoaka ny teo ny dossier fa niantra n'ilay vehivavy izy mba hanangana ny fiainan'ilay vehivavy mety mba nanofinofy eny Maria tamin'izy mbola kely rehefa lehibe dia hanao hôtesse jerevana aveo lasa mpivoary tena fa Jesosy nahita hoe izay faniriana kely mba tsara tamin'ny mbola kely izay mbola ao anatiny ihany fa ny zavatra nitranga teo amin'ny lalam-piainana nanimba ny fiainany fozia Jesosy tonga anamboatra izay ny simbaina ka raha tonga eto ity vehivavy ity simbainy ny zavatra mety tsy takatry ny saina manantona eto izy afaka amboariko averiko amin'ny laoniny fafako ny lasany esoriko ny elony ary atsangana izy ho tonga mpianatra manasanao hitsanga dia mangataka ny liony Joda hiakatra aty ao avao ny taninao dia tenenao Andriamanitra hoe tompo ampianaro anam-paharetana ampianaro aho mba hiantra ny manodidina ampianaro aho mba hanina ny toetranao tsara satria tiako ianao ahazo aina miaraka amiko misaotra fanampahafantarinao androany fa Joba nanam-paharetana izy dia nikarakarainao ny fiafaran'ny fiainany ny fiafaran'ny fiainana koa tompo dia tena te ahita ny tananao ary misy ifandraisany amin'ny farany le faharetana androany maraina manokana mitondra ny faharetako eo anatrehanao ampianaro anam-paharetana ampianaro tsy monimonina ampianaro tsy hanometsiny ampianaro tsy hanaonao foana satria toy ny maimaika ary ampianaro aneo toe-piantrana amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra sy amin'ny olona rehetra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta tsarovy izao fotoana marain'izao tompo iombonanay aminao amin'ny anaran' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta ao fao ny tananao ndao tsika ankalaza an'Andriamanitra manana mpanjaka ho deraintsika manana mpanjaka reharehantsika ary ny fanjakany tsy azo ampiororona ary ny fanjakany tsy mety resy ary ny fanjakany tsy mety levina ary ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay tenenao Andriamanitra manan'izay manana anao mpanjaka tsara ianao manjaka eo amin'ny fiainanay manam-paha atao anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Totsika kalazan'Andriamanitra iombona ao anatin'ity tononkira-panahy ametraka an'i Jesosy eo amin'ilay toerana mahamendrika azy sy mahamety azy fa izy ny tokana afaka hamafa ny ranomasonao izy ny tokana afaka hamarana fampahoriana eo amin'ny fiainanao mendrika ho andrasana izy ary afaka ny nanam-paharetana ianao satria Andriamanitra mahatoky izy tsy hamitaka an'izay miandry azy Andriamanitra misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany
no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oazinyay sy voninahitra mendrikilay nandreso antsy nalevina nitsangana minke nifasana tsy natazonazy nifideran deu azi mandrakizay ilainanjes tokony fandalay misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Tazisik niranumas ufafani oachanunjai utapichanyadi tiwelait ipamunzisika izimandal ireweta mavesatra ireu amboa rehetreo atongony sy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka ifidera deu azi mandrakizay masina mandrakizay misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka teka mafy eo any Jesosy sika olo izy tononkira teo tsy hoela ozy izy de manina hoany le teo alohany tsy hoela averina tsy hoela averina tsy hoela fitenin'olona manam-paharetana zany any amin'ny fiteninao zany dia fahitana manam-paharetana zany ela loatra ofina ihany sao dia tsy ho tonga tsy manam-paharetana zay fa matoa ampidirin'Andriamanitra anatin'ny tononkira le izy tsy hoela dikan'izay
tsy ela tokoa ilay izy. Amen. Rehefa nomeny Jesosy ny fandraisana dia fampatsiahivana azy, fampatsiahivana anao ny fisiany fiainany sy ny fahaveloman'ny fiainany ao anatinao. Spécialement ty marainy ity amelombelona ny faharetana ao anatinao Andriamanitra. Ary io faharetana ao anatinao io tsy faharetan'olombelona. Ny ainan'ny Joba faharetan'olombelona. Efa nahitany an'ireny résultat reny. Fa ny ao anatinao tsy faharetan'ny Joba, fa faharetan'izy Andriamanitra ao am-ponao. Ianao zany afaka ny anam-paharetana amin'ny zavatra be dia be sy indrindra amin'ny fiovan'ny manodidina ary amin'ny fahafan'Andriamanitra mamonjy izay very. Hitanao hatraiza ny fiantraikan'ilay faharetana dia ho karazan'olona ankoitsika ho tia famindrapo miandra ohatra n'Andriamanitra. Niala izay namadina azy Jesosy nandray mofo dia izao noteneny tamin'izay mpiara misakafo amin'ny alina iny. Raisy hano izy fa tia ny tenako izay mivakiana ho anareo. Izao ny ataovy ho fahatsiarovana sorazy. Raisin'i Jesosy ihany koa ny kapoaka dia izao nambarana. Tia ny kapoaka amin'ny fisaorana. Raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloko ny maro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta anao nambarako amin'ity marain'ity. Fa voavela heloko ianao. Iainga vaovao indray zasainao miaraka amin'ny tompo ao anatin'ny faharetana miandry azy. Voavelany tsy faharetanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary voavelany tsy fiantranao hatramin'ny androany. Fa manomboka amin'ny teny ity kosa mandehana dia aza manoty intsony. Miaina ny fiainan'Andriamanitra. Saora azy. Saotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka ny asaripidin'ny fotoana andrenesana amin'ny feoanao. Izay manangana sy mampahery manasitrana. Mitondra ny fiainana atao anatin'ny mandrakariva eny. Misaotra ny amin'ny fandraisana. Napaitsahivinao anay androany fa tena mila manam-paharetana izay. Satria ilay faharetana io natonga ny Joba tena nikarakarainao tamin'ny farany. Marina fa teo ny fatahorana ianao, teo ny fijoroana ara-pahamarinana, teo ny fijoroana ara-pahitsiana. Fa naharitra izy ny joro marina hatramin'ny farany, ny joro mahitsy hatramin'ny farany, ny joro natahotra anao hatramin'ny farany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny ara-niasa anazy sy ny fiainany sy ny zavatra nitranga. Ary izany nondraisanay fampahirezana ankoa androany. Ho an'izay rehetra nanatrika amin'ny fotoana tamin'ity anio ity, anananay toky fa Andriamanitra marina ianao. Andriamanitra mitsimbona amin'ny farany. Ary izay lalovana sy hatrehanay tsy izay kely important. Tsy le hoe manan-karena na tsy manana an'ilay harena tampoka indray. Fa ny fisokafan'ny ao anatinay iaiky fa ianao le eo amin'ny fiainanay ary ianao ny tena harena lehibe indrindra, lafo vidy indrindra ary tsy voavidim-bola eo amin'ny fiainanay. Tsy takatry ny sain'ny olona tamin'izany ny teneninao tamin'ny Abrahama hoe Abrahama, zano ampinganao sy valim-pity tsara indrindra ho anao. Fa hay Tompo, ianao no tsara indrindra ho anay ary ianao no fahafenona mameno ny fiainanay. Na anana na tsy anana, ianao miaraka aminay ny tena zava-dehibe ary tsy hanota aminao izay na manana na tsy manana. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra betsaka Tompo. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga teto na mevonahitra amin'ny fanatrehanao. Tonga ny raisy ny ombona tena sy raha taminao. Zavela isy alamaina eto. Nizaniza mety manatrika eto ka marary. Misy fotoana ianao manasitrana eo no eo. Fa misy fotoana ianao manasitrana mendalana. Ary misy fotoana ianao manasitrana ao anaty faharetana. Fa ny zavatra sura kosa aloha dia misaotra Jesosy fefankapohana ianao fanasitranana anay. Nizaniza mitondra ny fiainatokatrano ka ao anaty korotana na fahampitehana. Aoka izy faharetanao mba hahafahan'ny herinao sy ny fitiavanao miasa mamerina amin'ny loniny izay rava sy potika. Ninona mety fahasarotana lalovany tsiraray avy. Miseho Tompo amin'ity marainty indray ho ilay Andriamanitra mahatoky, ilay mpanavitra mijoro any amin'ny farany anangana anay eo amin'ny vovoka. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, vahaolana eo amin'ny lalovanao eo. Tonoloko ny hafainganany valim-bavaka mahatratra anao amin'ny anaran'i Jesosy.
tonoky ihany koa ny fahatanterahany fahagagana ho asehoan'Andriamanitra ao ambadika izany teny izany satria manam-paharetany ianao. Mahita fa Andriamanitra nitahiry ny anjara tsara tokony ho anao, ahatanteraka an'izany ary aneo an'izany ary hamotsitra an'izany ary hanome an'izany ho eo amin'ny fiainanao. Ary ho voatahiry zany anjara tsara zany amin'ny ara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy antsika ho an-tompo. Mahazo toerana vetivety anao vaovao ny pasteur dia anao fiderana vetivetsika dia avy eo mirava. Aleloia. Tai Jesosy tsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity, misaotra ny amin'ny herinandro ray manontolo indray. Tsy hitanareo ve hoe miasa Andriamanitra? Aleloia. Itsika ireo fotsiny menatra hijoro reto vavolombelona fa misy zavatra ataon'Andriamanitra. Ary rehefa tereniny fanamasina ianao tsy maintsy hijoro ihany. Ozy izy voalazan'ny Jeremia izay hoe rehefa niraisiko izy ilay teny dia mamy tao am-bavako. Dia nefa rehefa tonga amin'ny fotoana ozy izy dia inona no nitranga? Nirehitra tahaka ny afo tato anatiko izany ozy. Dia tsy namela azy fa tsy maintsy nitsangana izy. Mbola ho avy fotoana. Tai Jesosy ianao. Programantsika amin'ny herinandro manaraka ity indray rehefa tapitra ity fotoana ity dia ny sampana aloha samy mamonjy ny sampana misy azy ao anatin'ny fiomanam-panahintsika amin'izay programa rehetra mbola ilany Jesosy sy anyrahany antsika. Ny herinandro tsisy miova ny programa latsinainy talata alarobia ny sekoly etsy amin'ny supérieur Analakely ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany anasanantsika ireo fotoana rehetra ireo. Taino Andriamanitra ianao. Araroty mbola misy izany fotoana izany ahafahantsika mifandray miombona amin'Andriamanitra amin'izay programa izay. Dia akoatran'izay ny programantsika koa ny zomantsika miverina eto amin'ity toerana ity manome voninahitra ny tompo eto ny Sabotsy amin'ireo ora mahazatra zoma amin'ny 4 eto Sabotsy amin'ny 7 maraina. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany fotoana rehetra izany. Akoatran'izay moa mety efa hitanareo any amin'ny Facebook any manana programa koa ny mpanompon'Andriamanitra any ampitan-dranomasina any misy fitoriana ny filazantsara koa tanterahana any. Dia mivavaka tsika ho amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany koa mba tahaka ny kasihan'Andriamanitra fon'olona aty eto amin'ity toerana ity mba hiasan'Andriamanitra koa any amin'ny toerana rehetra izay andrany any satria Jesosy lefa nanome toky hoe momba anao mandraikariva bara-patonga fataperana izao tontolo izao ary momba anao koa izy. Amen. Dia zasy ianao izao manana herinandro vaovao indray izao ty dia herinandro vaovao koa mbola hiasan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao amin'izay andrahan'Andriamanitra anao koa tahaka ny nampara-panompon'Andriamanitra teo. Dia izay mihitsy hoe misy zavatra ao anatiko sy ao anatinao, misy voa apetrak'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao. Dia io le ataon'i Jesosy hoe io rehefa tonga amin'ny fotoana dia tsy maintsy mamono tsimiko. Dia izay ny ilan'Andriamanitra atsika. Dia izay ny reto ny antony andraisantsika tenin'Andriamanitra be dia be eto e. Satria reny teny reny rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika reny hoentinao mibanjina amin'ny fiainanao. Dia androany zao ianao nahafantatra hoe ohatran'ny ahoana ny ainan'ny Joba miaraka tamin'Andriamanitra. Dia ianao indray zao miandray ny tenin'Andriamanitra dia mandeha koa ianao mampiatra ny amin'ny fiainanao ray manontolo any. Ary rehefa fenao anatinao le izy dia tsy avelan'i Jesosy ianao fa inona no mitranga? Ianao indray ny rahany rehefa avy eo ndana koa zarao any amin'ny hafa any le izy. Dia zarao any amin'ny olona rehetra manodidina atsika rehetrarehetra any. Fa dia voninahitra ho an'i Jesosy izany nataoko antsika hoe ianao rehefa raisinao le teny dia io teny io tsy mipetraka fotsiny fa miasa io ao anatinao. Tena voninahitra ho an'i Jesosy fa izany tena hoe isan'andro ianao tsy avelan'i Jesosy mipetraka izany. Izany nanana vavolombelona tahaka n'ilay rahalahy pasteur ary tsy haiko mety nitovy angamba ny andro nanirahan'i Jesosy any Erolahy. Fa ohatran'ny zavatra nitranga ohatr'izay mihitsy nitranga tamin'ity herinandro. Dia nisy olona narary mafy tany dia tamin'ny fotoana tonga dia ozy izy Jesosy hoe zao dana makany. Dia ozy amantsy avadika ndao hoany zao fa tsy te hanenina rehefa avy eo tahaka izay nakany. Tonga tany dia teo tonga dia ataovy vavaka raisy Jesosy tapitra vavaka 10 minitra tao anatin'ny taorinany maty le olona. Ozy io saotra Jesosy fa nahainy ainy hoe andefa raha inona anao hoe daody zay amin'io mbola vao andeha ody dia andro sakafo daody dia tao andeha lasa nandeha
vita ny asa voninahitra ho an' Jesosy tsangantsika hijery tananao dia hivavaka tsika. Misaotra ray aminaran' Jesosy a misaotra ny amin'ny fafahana injoro ndray mitondra mifanatitra tamin'ity androandroanyity dia misaotra fa ianao mamangy, ianao mampahery, ianao manome anay koa Jesosy ny fahatsaranao rehetra isan'andro. Iny herinandro izy zao dia tsaroana hoe herinandro voata ho an'ny tsirairay avy dia miverina izay manome voninahitra anao miaraka amin'ny fanatitra indray a amin'ity androandroanyity dia mba kasotrao voninahitra ny naranao zany. Vokatry ny fonay rehetra anomezanay voninahitra sy akasitrahanay ianao. Misaotra tamin'ny tsirairay avy izay nijoro nitondra mifanatitra ny ampahafolo-karena ny sakrifisy tamin'ity androandroanyity dia mba akasitrao izay nentin'ny tsirairay avy ary aoka voatany fanatitra dia ho voninahitry ny anaranao rery zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ao any tompo. Taontsika mpitsanganana aina amin'ny fiderana mafana avy any am-pontsika eo an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia asarato ny tananao azadiny fa ny fiderana ankasitran'Andriamanitra dia ny fiderana vokatry ny fo fa tsy fampifaliana ny tenantsika tsirairay avy. Alleluia. Fiderana no asandratro anao raio tsy hotakatriny saiko ny alebiazanao nefa mahagaga nefa mahagaga fa nambola kely diambola no tiavinao. Ndao veritsika azy zany fiderana no sanatro anao. Alleluia. Fiderana no asanato ny tananao dia mihoazy ny fiderana mendrika indrindra ho an'ilay tompotompo sy mpanjaka mpanjaka tsy ho takatriny saiko tsy ho takatriny saiko ny alebiazanao nefa mahagaga Jesosy nefa mahagaga fa nambola kely azao diambola no tiavinao diambola no tiavinao indro atolotro indro atolotro anao ny foko anao raiso anao anjakao toko ny fahazazako anye ny fahazazako anye riray malalao mbola tiako hidera indro atolotro anao indro atolotro anao indro atolotro anao ny fo sy ny sainky sy ny fanahy raiso anao anjakao rirai mala bulati kuidera na kuidera na idwatul luchuana luchuana ifugu tesos Swanau, Antakau, Tuku, Fazazak, Quadie, Mulatico,
fahazazako jesosy ny fahazazako anye riray malalao mbola tiako idera ny fahazazako anye ny fahazazako ny fahazazako anye riray ulaniko ide tatsika mavy anao urakoraka sy teaka mabe hoan'Andriamanitra zanatony tanao dao tsika mbola hivavaka misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy no avaozinao indray ny zavatra rehetra andro amin'ny maraina miala eto amin'ity toeram-pivavahanty izay miaraka amin'ny fahatsapahana fa tena tianay ianao manomana ny tsara indrindra ianao ary manampaharetana ny aminay ianao na dia misy fotoana aza tsy manampaharetana izahay saotra fa hosehatra anankiray andray hanosehanao anay ankaherezanao sy hanangananao anay vaovao ty fotoana maraina ity amin'ny alalan'ny fandraisana iombonanay amin'ny fiainanao mba ho tonga olona afaka aneo an'ilay faharetana sy le fiainam-piantrany izay manomboka androany misaotra Jesosy fa aharitra izay amin'ny fiarahana aminao amin'ny fiandrasana ny tananao amin'ny fanekena ny fotoana mahamety avy aminao amin'ireo manodidina anay izay tianao kasiana sy tianao hovaina amin'ireo karazana vavaka efa nasandratray mila hisaorana sy hankasitrananao anatina faharetana mba hitsahatra sy hiaisitra eo amin'ny fiainanay ny endriky ny fimonomononana ny fanomezantsiny sy ny fahamainana ny fisalasalana sy ny tsifinoana dia misaotra anao izay andro amin'ny maraina mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tatsika anao vavaka tompo momba ny mpanomponao amin'ny asa izay andranao azy any ampitan-dranomasina ataovy any anatin'ny fomba hisy olona voakasika hisy olona andray zavatra tsy ho fanasitranana mety hoe hivelany fotsiny na dia ilaina azy zany fa ho fanasitranana ny anaty indrindra sy anatin'ny tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy miompo mivavaka izay amin'ny iraka mpanaovanao mpanomponao amin'izao ora sy taona izao anatin'izao vanim-potoana saison izao hitahinao ireo olona rehetra izay tonga anatrika ny fotoana ao Bagneux andro any ariva ny any Suisse ny any Zurich ny cellule vaovao hitsangana ny Toulouse dia apetraka eo ampelantanao zany asa rehetra zany ianao ny faly amin'ny asanao momba tompo amin'ny kery amin'ny fahatanjahana amin'ny fahasalamana okotomombana ny zavatra rehetra raha-pamatsiana ny fiara amin'ny mpamily izay rehetra mety ho ilaina ary hisy olona voakasika tsy ho fanasitranana hita maso fotsiny na dia ilaina azy zany fa ho fanasitranana fiainam-panahy any anaty amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ny tompoka hiaro anao ampamirapiratra tantavany aminao ny tompoka mindra fo aminao anandratra nytavany aminao ny tompoka me anao fiadanana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mifalia amin'ny fahoriana dia misaoran'Andriamanitra fa ny fahoriana mitondra fahatsara-panahy voazatoetra ary fahatsara-panahy voazatoetra mitondra faharetana ary tsy mahamenatra ny faharetana satria ny faharetana mitondra fanantenana hitanao tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fotoana antsika amin'ny semaine ambony tsisy miovaky ny teny am-ponompon'Andriamanitra ary raha ty amin'ny latsinainy jour férié daontsika hitady an'Andriamanitra sy hankasitraka azy zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Aza dino rarivintsika manana fitopiankofona sy fitopiderana eny amin'ny skate park miaraka amin'ny inside out sy ny deepership izay zanaka atao amin'ny asa fanompoana zanaka atao trano daontsika hiteka mafitsara ho an'ny tompo ary amarina antsika izay fotoana izay tain'i Jesosy daholo.